aorian'ny vavaka dia ny hira raika sy roanjato andininy voalohany sy ny fahefatra raika sy roanjato ny andininy voalohany sy ny fahefatra hivavaka isika misaotra anao zay tompony amin'ny fitiavanao famindramponao nahatratra zao alahady voalohany amin'ny herinandro andro voalohany amin'ny herinandro zao tsy noho ny herinaina ny tanjakay fa hainao Andriamanitra miaro anay tahaka ny fanombany reny akoho ny zanany ao ambamin'ny elany ary nataonao tianao zay be voninahitra malala eo masonao ka tonga zanakao misaotra anao zay toy ny amin'ny fahateram-baovao nomenao anay misaotra anao zay ny amin'ny andraikitra rehetra omenao anay amin'ny fiangonana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany misaotra anao zay tompony fitahinao masoa zay iainanay na ny tsaroanay na ny tsy tsaroanay na dezin'ny vakivakiny andritra ny herinandro ary isaorina sy ankalazaina anao tompony amin'ny zavatra rehetra tsy hainay ny manampy fofinaina na manampy fahavelomana fa ianao ihany no mahavita izany ko mianto aminao zay tompo raiso ny fisaoranay ko ankehitriny anao zao fanipombavahana zao zahay ianao efa nialoha lalana anay teto amin'ny fiangonana no hanamasina anay amin'ny fanamasina azony amin'ny banjina ny Jesosy Kristy zanakao ka masiny zay liturjia manontolo ny sakrameta mba iona amin'ny Kristy marina ary andray zavatsoa amin'ny tempolinao reo namanay zay tsy mba afaka mangataka ny fanamasina zay ijery zay momba azy ireo ary amindra fo amin'izy ireo izay rehetra kosa faly miombona amin'ny vavaka ny ampianarin'ny Kristy zay manao hoe raisy roanjato andininy voalohany sy ny fahefatra petraka isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra Matio toko faha 1:10 andininy fahavala amby 20 manana ny didiny tokony tandremantsika ny tompo manana fitsipika tokony arahantsika izy enotsika ampanajana ny tena nambaran'Andriamanitra ny sitrapony ao amin'ny Matio toko faha 1:10 andininy fahavala amby 20 hatramin'ny faha-30 ny tompo amintsika mankanesa ty amiko ianareo zay rehetra miasa fatratra sy mavesatra entana fa izaho no anomenareo fitsarana entiny ziogako ka mianara amiko fa malemy fanasa tsy miavonam-poa dia hita fitsarana ho an'ny fananareo ianareo fa mora ny ziogako ary maivana ny entako amen sambatra ny mahitsy lalana zay mandeha araka lanitra sambatsy mitady ny teny ka mitady azy amin'ny fony rehetra amen
tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika dia isika ifona eo anatrehany. Tsy mitsahatra miantso anay ianao Tompo, mankanesa ao aminao, ao no misy fitsahara, mavesatra ny eritreritray, mavesatra ny fahotanay, mavesatra ny lolom-po, ny fitiavam-bola, ny valifaty, ny zavatra maro samihafa, simba ny fitiavana, korontana ny tokantrano, feno fandrafina amin'ny fiarahamonina. Ndraindray koa ary zay dia tsy mahatsiaro hoe mavesatra ne zany rehetra zany, fa varian-dalao ataony devoly variana amin'ny zavatra maro samihafa. Ka tsy mankao aminao zahay mba hiamevana ny entanay, mba hanananay fitsarana amin'ny fanahinay rotoroto aty sy aroa. Rehefa avy mirotoroto isan'andro dia miady ny mpivady, hanampiasana amin'ny toerana maro samihafa, samy reraka mamindrafo aminay Tompo. Mamelana elokay. Milaza aminao koa zahay fa tokony hitondra ny zoganao. Everinay fa mavesitra zany zoga zany, everinay fa tsy antonona anay, everinay fa azo fijaliana ngeza be, matahotra nasiana zogo zahay, matahotra ny tarinao zahay amin'ny mahazaka ny mpitiavana, matahotra ny anompanao zahay, matahotra manana anjara didy eny menatra raha antsoina hoe kristianina. Mamindrafo aminay. Ianao rery ny malemy fanahy, ianao rery tsy miavona aminay, nefa izay dia mitonantonana amin'ny olona miavonavom-po, amin'ny olona mpiteny ratsy, amin'ny olona mpamingavinga, ireny najainay, atahoranay, tongavanay ihany foana na dia ataony olona rokalika aza. Nefa ianao Tompo ao miantso anay amin'ny falahy malemy, mamindrafo aminay. Tsy henonay na tsy rarahinay ny antsonao, ka reraka ny fanahinay, ary tampina ny fahasambarana ho anay. Ny zoganao dia mora entina ary maivana, fa tsy mampitovy an'izay tsy zakanay ianao. Koa mianta aminao zay Tompo mamindrafo aminay. Betsaka ny tsy mantanteraka anay na tamin'ny eritreritra na tamin'ny natao na tamin'ny fisainana. Sasao madio zay vakelo ka diovy ny fonay mba fampahotana. Izany dia angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Raika amin'ny fitopolo amby efajato ny andininy faharoa sy ny fahaefatra.
tompo ary vonona ndray ny fifonatsika izy mitsangana ndray ny teny somafaly fa mafa mifahotatsika izy hoy ny tompo aminao ianareo dia taranaka voafidy fanjakam-pisorona firenena masina olona nalain'Andriamanitra ho amin'ny tenany ianareo amin'izay aminareo dia afaka milaza ny atsara ilay niantso anareo satria nantsoina niala tamin'ny mahaizina ianareo dia mankana amin'ny fahazavana mahagaga ianareo tsy firenena akory fahiny fa ankehitriny efa vahoaka an'Andriamanitra nareo tsy namindrana fo taloha fa ankehitriny kosa amindrana fo noho izany ry havana dia voavela sy voafafa avokoa ny fahotanareo noho ny anaran'i Kristy Tompo ka samia mideran'ny Tompo ianareo. Ninahitany amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra petraka amin'ny fifaliana isika iomana amin'ny liturjian'ny tenin'Andriamanitra raha teo ira fanampin'ny fahefitra amin'ny telopolo andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Isika izao ko mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra izay mivavaka ankehitriny mba hitsangana. Rahantsika manao ny raha fahafito amby 7 sy 700 ny andinin'ny voalohany. I raha fahafito amby 7 sy 700 ny andinin'ny voalohany.
Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izahay fa mbola nomenao anjara izay ankizy tanora misankehitriny izao, nomenao fotoana ahafahanay mandray nianatra ho any anio. Sakafo tompony fonay ary mangataka amin'ny fanenao masina izahay mba hirotsaka ty anatinay tsirairay avy mba ahafahanay miaino sy miaina ny teninao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndeha ho sokafantsika ny baibolintsika ao amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko 7 ny andininy 7:20. Kolosianina toko 7 ny andininy 7:20. Any amin'ny testamenta vaovao misy ny Kolosianina eo alohan'ny Tesalonianina voalohany. Kolosianina toko 7 ny andininy 7:20. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen. Afaka mahazo toerantsika rehetra. Io teny indray ny hitondrantsika fampianarana ho any anio amin'ny anaran'ny tantarany Joely sy Malala. Joely sy Malala dia ankizy mianadahy zareo miara-mianatra amin'ny sekoly FJKM. Samy mahay be mihitsy Joely sy Malala ary tsy fantatra rehefa mizara bulletin rehefa tonga amin'ny valim-panadinana dia tsy fantatra hoe iza indray no voalohany Joely sa Malala satria tena mifaninana izy mianadahy ary tena mahay. Dia indray andro rehefa ho avy ny Krismasy dia nasainy mpampianatra nanao asa tanana ny ankizy tao am-pianarana hoe andaontsika rehetra samy hanao asa tanana fa ho ampiasaintsika izay rehefa tonga ny Krismasy. Dia samy nanamboatra asa tanana daholo ny ankizy tao am-pianarana dia Malala moa tena tia manao asa tanana dia tena nikalininy azy. Ela tena ela izy nanao an'ilay izy ary raha mirava amin'ny 4 ny tokony ho izy dia efa tamin'ny 5 izy izay vao nandeha noty fa tamin'ny 5 vao vita ny anjara asa tanany. Neny Joely kosa satria izy mpampianatra rehefa mavita asa tanana dia afaka mody dia vao nanomboka tamin'ny 2 izy dia vitany tamin'ny 2 sasany azy dia lasa izy nody avy efa maika andeha hilalao. Dia efa ho avy amin'izay ny Krismasy vita daholo ny asa tanana ankizy rehetra dia talohan'ny Krismasy dia nisy vahiny tonga tao am-pianarana, nisy misionera avy any an-dafy ary io misionera io ny teny hoe izay ankizy mahay ao am-pianarana dia hoentiny manaraka anazy mandeha makany an-dafy fa misy sekoly andeha handray an'izy ireo any. Dia efa mifampijerijery ny ankizy tao am-pianarana izany hoe Joely sa Malala ny andeha hoany. Joely sa Malala ny andeha hoany fa tsy maintsy ray amin'izareo zany. Dia andraisana an'ilay misionera dia tonga dia nampiratiana daholo ny asa tanany ankizy rehetra tao ateran'ilay izy ilay misionera dia nihitsana ilay an'i Joely. Tonga dia nihitsana ilay lakôly tsy mipeta tsara dia nihitsana ilay anazy. Dia nanontanian'ilay misionera izy avy eo hoe fa firy minitra izay nanao an'io dia any ana vetivety fotsiny io dia vita fa za mahay an'ireny. Ary ny Malala za efa elaela vao nody fa nikaliko tsara ilay izy. Dia ay veo izy ilay misionera. Dia rehefa nifandinika ny tao am-pianarana dia tapaka fa i Malala zany no alefa. Dia tezitra Joely tezitra tamin'i Jesosy efa maninona tsy mivaliana mivavaka ny hoe izay voninkazo kely ny latsaka iny ve tsy nandehanako tany an-dafy. Dia taperitsika hatreo ny tantara fa nianatra izay tiana ho raisina ampitaina amintsika tsirairay avy dia io tenin'Andriamanitra io hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona satria zavatra kely palitany kely ohatran'izay no tsy azahoantsika fahasoavana eo amin'ny fiainana dia andao itsika hikaly asa fa tsy andeha hiasa foana fotsiny. Amen. Iaraka hivavakintsika. Andriamanitra tomponay eo misaotra anao izahay efa nomenao anay indray izany fampianarana izany ankehitriny. Ampianary izahay Tompo hanao zavatra amin'ny fo, amin'ny faharetana mba toy ny anao mba azahoanay ny fahasoavana rehetra avy aminao indrindrindrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. O aminareo aneny Tompo Ovakiana ny teny soratra masina ny boky Zefania toko 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9. Zefania toko 7 ny andininy 4 ka hatramin'ny andininy 9.
izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Efa nahafongana firenena aho, rava ny tilikambo eny amin'ny zorony, no simbako ny lalany tsy hisy mpandeha, rava ny tanànany ka tsy misy olona, eny tsy misy mponina. Hoy izao, atahotra ahy tokoa ianao ka inoanatra, dia tsy ho rava ny fonenanao, araka izay rehetra voatendriko amelezana anao. Kanefa ny fohamaraina koa izy ka nanao izay ratsy rehetra. Ko miandrasa ahy ianareo, Jehova, ambara-piavin'ny andro hitsanganako akababo. Fa izao no kasaiko atao, amory firenena sy anangona fanaka aho, amory firenena sy anangona fanjakana aho, anidinako ny fahatezerako amin'ireo, dia ny firehetan'ny fahatezerako rehetra, ka ho levon'ny afon'ny fahasarotam-piaroko ny tany rehetra. Petera voalohany toko faefatra ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahaenina. Petera voalohany toko faefatra ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria niaritra tamin'ny nofo Kristy, dia alao mba ho fiadinareo koa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia efa afaka amin'ny ota, mba tsy andaninareo ny andro sisa iainanareo amin'ny nofo araka ny filan'ny olona intsony, fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon'ny jentilisa tamin'ny nandehanana tamin'ny fijejojejoana sy ny fanirin-dratsy sy ny fimamona sy ny filalaovan-dratsy sy ny fisotrotoka ary ny fanompo-tsampy izay fady indrindra. Ary amin'izany dia gaga izy ireo, satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaranam-po amin'ny ratsy izany, ka dia teneniny ratsy. Nefa ampamoain'ilay efa vonina hitsara ny velona sy ny maty izy. Fa noho izao no nitoriana ny filazantsara tamin'izay maty aza, mba ho tsaraina araka ny olona amin'ny nofo izy, fa ho velona araka n'Andriamanitra amin'ny fanahy. Ovakitsika eo am-pitsanganana ny filazantsara. Filazantsara araka ny Marka toko 17, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Marka toko 17, andininy 17 ka hatramin'ny 17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mitandrema, miambena ka mivavah, fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona mandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany ny raharahany avy, na ny mpiandry varavarana dia nasainy ny ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro iavian'ny tompotrano, na ho hariva, na ho mamatonalina, na ho maneno koa, na ho maraina. Fandraho avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo dia ho lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana.
ivavaka sika tompoko sambatra raha samby sambatra izay Andriamanitra raha isan'ireo nofidinao anatrika izao fotoam-pivavahana zao indray tsapanay tokoa ny fitiavanao anay ka isan'andro anao dia mampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao tongariny fotoana ienona izany ifampiresahanay aminao andraisanay izay afatra tianao ampitaina aminao tianao ampitaina aminay tsirairay avy ka aoka ho tany tondra-dronono tokoa ny tenanay handray izay teny tianao ambara aminay tsirairay avy raha trano Jesosy izay tsy nambolen'ny tananao ka ho fanangolon'ny devoly aminay tsirairay avy tsy andraisanay izany ny teny izany ary meolay fanamasinao ihany koa ny mpanompolanao izay natateraka ny fanimpony amin'izao fotoana izao aoka izahay samy andray sy hanapariaka ny teninao any amin'ny fianakavianay sy ny fiarahamonina ijoroanay vavombelona fa tena zanakao sy asan'ny taninao tokoa izahay amin'ny anaran'i Jesosy nanovana izany vavaka izany amen. Roa amin'ny 700 ny andininy 5. Petera voalohany toko 4 ny andininy 5. Petera voalohany toko 4 ny andininy 5. Vakitsika rehetra aminaran'ny Tompo izany. Nefa ampamoan'ilay favonina itsara ny velona sy ny maty izy. Misy ankamoaka ho Petera ataon'ny olona efa vonona. Io olona io dia vonona itsara ny velona sy ny maty. Taratasy nalefan'ny Petera ho an'ny fiangonana maromaro. Izay mahatonga ny epistily ireo antsoina hoe epistily katolika na epistily ho an'ny rehetra na epitre général. Ny epistiliny Petera, Jakoba, Joda ary ny epistiliny Jona dia tsisy anaram-piangona na anaran'olona fa nalefa tamin'ny olona rehetra tahaka ny teny mita na circulaire zany dia nahazo daholo ny olona. Antony roa farafahakeliny ny nanoratan'ny Petera, ny voalohany dia misy ny fanenjehana mamay nahazo ny kristianina. Faharoa ohatrany tsy mety tonga i Jesosy satria zareo nantena hoe ho avy malakilaky ty Jesosy ty, nefa ohatrany tsy mety tonga le olona dia tratra ny adi-panahy ny kristianina sahiran-tsaina izy ireo niatrika ny fiainana dia nanoratra i Petera ho an'ny fiangonana rehetra izay fantany tamin'izany fotoana izany. Dia nisy le teny vakitsika teo hoe nefa ampamoan'le vonona itsara ny velona sy maty izy. Any hoe nisy le andrasantsika dia Jesosy Kristy le nataon'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Ka inara no atao manoloana an'izany ho Petera. Vakitsika ary ny andininy 1 sy ny 2 akatsika ny 4. Ny Petera 1 toko 4 andininy 1 sy ny 2. Vakitsika ko satria niaritra tamin'ny nofo Kristy dia alao fiadiana rekoa izany saina izany. Fa izay niaritra tamin'ny nofo dia fa afaka taminy mba tsy andaninareo ny andro sisaianareo amin'ny nofo araka ny filamin'olona itsony fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Araka ny sitrapon'Andriamanitra mila miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra ho Petera. Ahoana natongavana an'izany Jesosy no tarafo. Jesosy koa niaritra tamin'ny nofony na ny anoanana na ny atsika na ny fanenjena na ny fangirifirina na ny fahafatesana.
niaritra izy ozy izy ka izany fiaretan'ny Kristy izany na lay vosary an-tsaina ataonareo a fiarovan-tratra na fiadina azo ianareo miaritra amin'ny nofonareo i nofontsika io a dia izao no ataon'izy io miezaka tsika malifaly nofontsika fa ny nofontsika dia miezaka ampijaly atsika azonareo io zany itsika miezaka amalifaly ny nofontsika fa ny nofontsika miezaka ampijaly atsika arakaraka ny famalifalinao an'io a no ampijaliany ianao na mihinan-kanina fotsiny manko io no dia atao voko be moatra manko ahitanao azy azo hoe ny tena resana arakaraka ny malifalinao an'io a no ampijaliany ianao ary zay ny dikany hoe zay miaritra tamin'ny nofo dia afaka tamin'ny ota satria ireo nofo ireo zany dia mitondra fahotana amintsika ireo dia mitarika atsika anao ny ratsy mandrakarivo na i masonao io a na sofonao io a sy ny sisa izy io tia zava-dratsy raha ohatra zao ny hena manjery na ny tambanjotra serasera rehetra io a raha zavatra tsara daholo natao ao isy amaky sa tsisy ohatsy samy teninareo fa nankamarony tiany olona jerenao dia zavatra tsara sa ratsy satria le maso mihitsy any tia zava-dratsy dia manaraka daholo koa io taova rehetra io ary zay le fifehezina ny nofo renao te hife olona tatsika hoe nianitra ianao nanao management leadership na gestion na inona ka te hampiatra an'izany tsara feheza aloha ny tenanao raha vao mahafeo ny tenanao manomboka amin'ny lohanao ny masonao ny oronao hatramin'ny tongotrao hainao mifehan'io hainao tsara mifehy na io zao tontolo zao ary fa io mihitsy ny tsy voafehinao aloha zany hoe ny fahavalonao voalohany dia izy ny tenanao ihany na tsy lazy tsika amin'ny zavatra madinika le hoe manapa-kevitra ianao fa ho avy ny farantaona ifo amin'ny efatra amin'izay a hianatra na hiasa tafafo sa tsy tafafo dia iza ny sakana anao tsy ny fo ianao ihany mitsangana namola nyreve hoe mangino ty fa tsisy atoriana dia iza zany zay zany le tenen'ny Petera hoe tsy alina n'le fiadaniny ianao raha mbola nofonao foana ny baikanao ny filamin'ny olona ary ianao a raha tsy voafehy ny filanao dia andivoziny olona ianao zay ny hita amin'ny dininy faharoa mba tsy andininareo ny andro sisa iananareo amin'ny nofo araka ny filamin'ny olona intsony satria hita amin'ny olona zany a io filanao na ny besoin io koa zany na mandrian'olona anao fantany zavatra tianao ilainao dia zay zany mahatonga ny olona mifehy anao aiza ny tendance zany aiza ny ronany nofonao raha vao hitany iny dia feheziny amin'iny ianao prevy anao aty misy revy ozy izy dia efa manaraka ianao zany jereny tantaran'le zanaka dala volany mahafatifaty anao dia aty misy dia feheziny ianao sakafo ny mamaiky anao a izy manana sakafo dia feheziny ianao ary zay mahatonga hoe filamin'ny olona le filanao ihany a no andriny olona anao amin'ny zavatra rehetra zay zany hoe mila fehezina zany a le tenatsika fehezina zay mahatonga azy hoe satria Kristy niaritra ny tamin'ny nofo fa misy fiaretana io misy fifehezana io ny tenanao ny fehezinao amin'ny zavatra rehetra manomboka amin'ny saina zany a ny fanahinao a ny vatanao sy ny sisa zay le fifehezana fikarakarana ny vatanao arakaraka ohatra hoe miteny ny dokotera ohatra na nitakan'izany hoe ianao izy manaova sport dia inona moa dikan'izany ampijalio ny tenanao ny vatanao dia mihasalama ianao izy tenareo fa arakaraka ny ampijalianao an'io a no mampitombo an'io zao monko tsisy punition ntsony fa tamin'ny andronay zany a adikao 100 fois ty lesona ty ay tsy anjery sa tsy haiko ny anay ny punition mba azonay tamin'izany 2 verbes successifs les seconds se mettent à l'un dia arakaraka ny fifehezanao i nofonao i sy ny sisa no ampiadana anao fa arakaraka ny ampiadananao an'io a no ampijaly anao zay zany hoe alao a ny Kristy
io tsy resaka asetika zany olona pappijaly tena kory fa mititsika resahany hoe fehezo io nofinao io manomboka volondohanao hatramin'ny tongotrao rehefa hainao mitondra an'io ianao tsy andevezon'olona tsony tsy amban'olona tsolony ianao tsy ny olona nitarika ianao amin'ny fiainanao fa ianao mianara mifehy ny tenanao dia mitaria ny tenanao zay ny zavatra voalohany ampianarin'ny Petera zany hoe alevo le fiadian'i Kristy mba ho fiadinao aza misaina araka ny nofontsony fa manaova ny sitrapon'Andriamanitra ianao dia tsy ho baiko ny olona aloha ianao iaina araka ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny olona tsy ny sitrapoko koa ary zay na tonga ny Jesosy rehefa mafy ny aby tamin'ny nofony ahoana miteneniny okatsiny c'est pas comme moi je veux mais c'est comme toi tu veux zay no natao natsipiny tamin'Andriamanitra ilay izy hoe zay ataonao amin'ity nofoko ty amin'ity vadiko ty amin'ity saiko ty ekeko dia navita ny famonjena Kristy vokatra zay ianao koa asaina manao an'izany ankinao amin'Andriamanitra apetrao amin'ny Jehovah ny dia lavorary zay ianao zay le hoe aoka ozy izy ianao iaina mila miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra isika fa ny zavatra faharoa ampianarin'ny Petera koa dia mila miavao ao amin'Andriamanitra isika mila miavao ny kristianina dia olona en mouvement anaty hetsika mitohy tsy malaky afa-po verenantsika le Petera teo voalohany toko fahaefatra ny andinin'ny fahatelo indray no vakitsika hatramin'ny fahaefatra andinin'ny fahatelo sy ny fahaefatra vakitsika ahoana sisy fa ampy zay ny andro lasa nanaovana ny fanaony jentilisa tamin'ny fanirian-dratsy fimamony filalaovan'ny-ratsy fisotroan-toka fanompoan'ny sampy zay fady indrindra ary amin'izany dia gaga izy ireo satria tsy miara-miazakazaka aminy ianareo amin'izany fanaram-po izany ka dia tenenin'ny ratsy mba misy zavatra mba ilazanao Petera ex zany midika zay ny eglizy ny eglizy dia misy teny hoe eklesia ex midikan'le eklesia ek dia eklesia appelé na nantsona ny fiangonana dia olona nantsona avy tato mankato nisy zavatra nilazana atao hoe ex dia ny fanontaniana zany dia inona avy ny ex anao fa ireto misy ex maromaro Petera izy nefa mba nilazanao amin'ireo tsy le ex anao arikory le resahako fa le fahotana le maha olom-baovao fa tsy tanisa koa ianao rasora iraketaka zay efa nilazako tolo tsy iny le resahana eto fa le ao aminao ao ve misy zavatra efa nilazanao raha misy olo amin'ny Kristy dia efa lasa izy ny zavatra taloha ka indreo efa tonga vaovao ireo misy an'izany zavatra tonga vaovao zany ve ao aminao zay le am'tany mikisaka mankany ve ianao ary afantaranao izy fa misy zavatra vaovao aminao misy olona tsy faly aminao izy dia tsara andiny faefatra gaga zareo fa tsy miara-miazakazaka amin'ny tsony ianao dia tenenin'ny ratsy izy ianao ikomba miseho milay tamin'ny vavahana io hatramin'izao izy raha vao tsy mbola nataony olona an'izany ianao mbola tsy manana ex ara-pahotana mbola miara mirona sy miara sinsisa fa ianao izy manomboka tsy azoazo ny olona sasana izy satria tsy miara milona amin'izany intsony ianao zay le hoe miavao ny olona miamandroso mankamy satria ampoamoany le tsara ny velona sy ny maty izy izay zany le hoe mila mahatsapa ny olona fa nisy zavatra nikisika atao aminy niala tamin'ny zavatra raha manao matematika zany dia similitude ay zany fa tsy homotesi mo tsy maninona mo sady tsy mihetsika ny odiny eo fotsiny fa tsy zany ny fiainana kristianina tsy hoe mikisika ihany dia mitovy ihany fa mikisika translation indray zay fa ny similitude sady mikisika no miova raha kely izy miangeza sady zay mola izy tsy kely any areranao maty dia zay le zavatra diavina transformation métamorphose raha bibitsonjo izy dia nanidina lasa lolo tsara tarehy fa ny sasany koa dia lolo dia miverina bibitsonjo fa
zay le hoe miova ao anatin'izay ary io dia baiko io fialana amin'ny ratsy io tsy fiangaviana io fa baiko Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 7:10 Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 7:10 Timoty faharoa toko faharoa ny andininy fa 7:10 vakitsika rehetra kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana zao tombo-kase izao ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra manona anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy misy zavatra mikisaka zany izay zavatra roa zay no angatany Petera amintsika hoe miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra miavao ao amin'ny Andriamanitra ary ny Matio toko 7 mba jerentsika Matio toko 7 ny andininy faha 1:20 hatramin'ny faha 3:20 no ilana ny zavatra ny hoe miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra dia miavao tena efa fantatsika loatra io Matio toko 7 21-23 vakitsika tsy zay rehetra fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra zay anandana maro no avy amin'izany andro zany na hoe tompo tsy efa naminamy tamin'ny anaranao fa zay tsy efa nanoroka demonia tsy efa nanao asa lehibe taminao mba fantatra kory ianareo hatr'izay miala amiko ianareo zay mpamono miala amiko izy fa tsy fantatra zay manao ny sitrapon'ny rainy zay nandanitra ihany no fantany marika toko 7:10 zay nivakina tamintsika teo aono izy mitandrema miambena ka mivavaha io tahaka amin'ny olona nandeha lavitra ozy izy nomeny fahefana daholo ny mpanompony nomeny raharaha daholo miambina tsara ny mpiamby vavahady samy miambina tsara fa tsy fantatrao ny avianao le ampamoaka ho an'ny velona sy ny maty na ho arivariva na misasak'alina na ny manina koa na ny maraina fa lazaika amin'ny olona rehetra ozy izy miambena ary zay le hoe miandrasa fa ho avy ny tompo ka afatry ny Petera apôstôly ho atsika dia hoe okontsika hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra hianatra ny fe minofotsika isika sy zay rehetra manodidina antsika raha voafehinao io tenanao io a voafehinao koa ny manodidina rehetra miankina amin'ny fifehezanao ny tenanao fa io ny saritra fehezina indrindra amin'ny tenanao amin'ny zavatra rehetra raha tsy lazintsika hoe Jakoba dia miteny hoe ny biby rehetra da folaky ny olona na ny liona na ny inona na ny radiako na ny inona voafehin'ny olona fa inona ny tsy voafehiny Jakoba ny lela ary zay mahatonga anao hidina amin'ny rary tola fantatrareo moa ny herin'ny nify anankiray izy io tsy natao hitsakoana ihany fa hieritreretanao dia ireo amin'ny siansa hoe mahazaka firy ny poids tereny nify anankiray ny an'ny voainy matanjaka indrindra firy barana pression nify anankiray mba hanidinan'io lelanao io ihany ary fetsifetsy dia mbola nasiany molotra mbola fanondroany ihany raha tsy ampy raha bangy ianao misy dika any natao fefy rososona nitazona ny lela io fa nina isany tsy voatazona indrindra amin'ny nofontsika raha voafe ny lehilahy endro izy dia ny olona endro dia mahafehy ny lela amin'ny zavatra rehetra dia tahaka izany koa hoe mila miavao isika mila aza malaky afa-po ianao amin'ny fiainanao mifanompoanao fa jereo hatrany a nandrosoanao amin'ny tsara kokoa ny tompony fiadanany ho amintsika mandrakariva amen.
andeha iaraka ivavaka isika. Misaotra anao zahay ry Andriamanitra tomponay eo ny amin'ny fitiavanao tsy lany ritra izay mbola itenenanao aminay isanandro. Faly tokoa ny fonay ny amin'ny famindrapo sy famelan-keloka izay efa nomenao nanavaozanao anay tsirairay avy reto. Eo anatrehan'izany dia say tokoa izahay ankehitriny miantoraka aminao hatrany ka manandratra ireto vavaka fangatanay ireto ho eo am-pilatananao. Tsy misy miafina aminao ny fiainany reto vahoakanao izay miandry ny fiavianao reto. Misy amin'izy ireo tompo ny marary ara-nofo ara-tsaina ara-panay. Anao Jesosy Kristy lay mpanasitrana no angatanay hanome hery tanjaka fahasalamana ho azy tsirairay avy ananan'ny fifaliana. Misy amin'izy ireo tompo ny kivy vokatry ny hetraketraka maro samihafa izay atrena eny amin'ny fiarahamonina sy ny manodidina. Eny fa hatramin'ny fidoanam-pahoriana aza dia anao Jesosy no angatanay hampahery azy tsirairay avy mba hananany tontolom-piainana vaovao miaraka aminao. Ny vavaka izahay ho an'ny asa fiveloman'ny tsirairay avy reto, ny asa varotra, ny fambolena, ny fiompiana, ny asa birao na miankina na tsy miankina dia ambino avokoa ka hahitan'izy ireo tananao mitsotra manambina hijoroany vavolombelonao na amin'ny teny sy ny asa eo anatrehan'ny fiarahamonina misy azy tsirairay avy. Tedinay tompo mivavaka androany ty ny amin'ny fiainan'ny sampaty foibe. Andriamanitra tomponay eo, anao no nanorina io sampana io dia angatanay any ny anatanterahanao ny fanambinanao azy ny amin'ny regny fiananana izay efa nataony dia taio meo hery tanjaka izy ireo hatanterahany tsirairay avy ny fitaizana ireo ankizy lahy sy ankizy vavy olom-pirenena vanina tokoa. Tsy adinonay ny mivavaka manokana ny sampana mpanazava stila ato anatin'ny synody amparitany arivo varadrano SPIA ty tompo ô. Jereo amindra fonao ka ataovy matahotra anao tsy matoky anao hatrany ary hatanteraka ny amin'izay rehetra efa napetraka ao aminy. Mivavaka iny koa izay tompo ny amin'ny tim-panomponao izay nomenao asa makadiry hitondra ity mpanompo hitondra ity fiangonanao ity dia i Rakoto Zafy Mikaela mpitandrinao ity. Anao izay nanendry azy tamin'ny asanao manome hatrany hery tanjaka fahasalamana ary hiahy azy sy ny vady aman-janany hatanterahany zara fanompoana napetraka ao aminy. Ny tanindrazanay koa tompo dia anjakao mba ho vanona tokoa ka anjakan'ny fanahinao masina. Ity fiangonanao ity tompo tsy miafina aminao ny asa izay atao ankehitriny ny amin'ny fanamboarana plafond izao. Andriamanitra tomponay eo, atao voatanteraka, atao volavorary zany mba ho tena asanao tokoa ary ho fanompoagna ny anaranao masina. Ny fiainany tsirairay avy, ny faniriana dia tanteraho aminy na dia tsy voatony ny vavanay ary matoky zahay fa n'Andriamanitra ny hitarika anay ary hanamby anay tsirairay avy. Ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay mpamonjy ny angatanay zany. Amen. Andeha ary isika hitsangana ry avana. Andeha isika hiaraka hanonona ny fanekempinoana laharana fahatelo ao amin'ny liturgia manao hoe minan'Andriamanitra tsy toa izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandraka izay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Minan Jesosy Kristy zanan'ilay tokona tompontsika tonga izy tady sy hamonjy ny very. Izy ny lalina sy fahamarina ary fiainana. Izy dia tsy miova ho malitsy an'io ary mandraka izay. Meno ny fanahy masina. Izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanao vabatisantsika tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen.
asiana hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny mandray reto avatsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Vala me 700 ny andininy voalohany sy ny faharoa no iraintsika hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo. Antsika mandray toravatsika reto manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa. Hoenotsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Hoy ny Tompo, efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo. Ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, manaova batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy-masina, sady mampianatra azy tandrina zay rehetra ny diko anareo. Ary ino zao momban'ireo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan' izao tontolo izao. Ary oriko ny fanekeko amiko saminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby, mba ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitra ao sy ny taranako mandimby anao aho. Fa ianareo rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoan'i Kristy Jesosy. Fa na izy ianareo natabatisa ho an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony na jiosy na grika na andevo na tsy andevo. Ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga nareo fianarana ho amin'ny usazy io amin'ny androm-piainanareo rehetra. Ekenareo va natantaran'ny fiangonana amin'ny usazy io ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony natao aminy hitomboana amin'ny fahalalana zao fahasoavana lehibe izao. Ny ekenan'i Jesosy ho tompo azo hery izy andany asan'ny satana rehetra. Vonona hivavaka ho azy sy hampianatra azy ireo hivavaka ary piditra azy isan'ny mpianatra sekoly alahady va ianareo. Ekenareo va ny hampianatra azy ny antony zao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy mpanefana samy tompo. Ngataka anareo ary todika amin'ny fiangonana mahafampahabe maso izany fanekenareo izany. Manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay, ekenay ny joro na amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piainanay rehetra. Ekenay ny hanatanterahany fiangonana amin'ny zanakay ny fitezana rehetra araka ny filazantsara tokony atao aminy mba hitomboany amin'ny fahalalana izao fahasoavan-dehibe raisiny avy amin'Andriamanitra izao sy anekenan'i Jesosy Tompo mba hazorony hery handava ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny hivavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezahanay ny taona azy ho mpandray ny fanasan'ny Tompo. Ny herin'Andriamanitra ny ankinanay ahataterahanay izany. Amen. Omen'Andriamanitra anareo zany herin'izany ahataterahanareo izany. Isika fiangonana koa ravana dia tompona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra ankehintsika ho amin'ny sakramenta masina dia isika hitsangana hivavaka hangataka ny fanahy masina. Eny amin'ny 700 ny andininy faharoa sy ny fahatelo. Wow.
vavaka isika Andriamanitra ratsy toa tia dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia mialoha mandrakarivan'ny fitiavana ianao tsaroanay izao ny didin'i Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana nomeny tamin'ny anorenan'ny sakramentany batisa koa mitalao aminao izahay iray io manatrehanay oka ny fanahinao masina nome hery ny asa tantaranay eto ampanaovan'izao batisa izao rano mamelomelona ny zavaboary ity ary manasa ny loton'ny nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny kristiana izao ity zaza tao batisa ity ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampitafio ny zanakao izy ary ampiray soendrika aminy noho ny asany fanahinao masina izay mitarika azy isan'andro san'andro ao amin'ny voninahitra ao mandrakizay faly misaotra anao izahay fa tanteraka ny faniriany ity ray aman-dreny miombonayna ao amin'i Jesosy Kristy zanakao ny zanany ka ho isan'ny vahoakan'ny fanjakan'Andriamanitra ny angatahinay fiangonana dia nitehirizanao ity zaza ity ho eo ambany fahasoavanao ka mba hampaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena masina izay nataony teo anatrehanao omban'ny fahasoavanao ane ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviana sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana amin'ny fitaizana ity zaza ity ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay amen. Petraka ny fiangonana. Rakotoson i Korintso Océane. Rakotoson i Korintso Océane. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny tompo anaka azo matahotra efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao ino toy zao zao ka te zao tsara fa zanak'Andriamanitra. Amen. Ira fanampy ny fahatelo ny isaorantsika amin'ny tompo. Atsika no mandrarito avatsika nomen'Andriamanitra dimby sy fara ka tolo no an'Andriamanitra izany zaza izany zazakely rajena Rysomia ny atsarana nomen'Andriamanitra atsika amin'ny alalan'ny ray aman-dreny rajena Rysony tsy lavon'Andrianina fa nomezantsoa mioratiana anitry ny aina vala amin'ny 700 ny andinin'ny voalohany asaina banjina ny alitara masina izy ireo tsofondrano ny fanoloran'ny zaza. Amen.
fifaliana ho antsika mandray reto zanak'Andriamanitra reto mitondra ny zanany atolotra ho an'ny tompo ny soratran'Andriamanitra zay loharano ny fahavelomana izy ka hoy ny soratra masina ianao nampivoakavy tao an-kibo nankinina taminao hatrao-moka antranakibon-dreniko dia efa Andriamanitra ianao rehefa tapitra ny andro fidiovana araka lalàn'ny Mosesy dia mitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba atolotra ho an'ny tompo ko atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany mariky ny famonramponao tsy miova mariky ny fanekenao amin'ny taranaka mifandimby vavolombelony janony izay fiangonana ka miompifaliana amin'izy ireo miarahaba azy ireo amin'ny anaranao ko hainao Andriamanitra ny zay nanome zao zazy zao no anampisy sy ampiditra azy ao amin'ny fiangonana firenena ary ataovy tsapany zaza fa tokantrano misy Andriamanitra za mitokantrano zany ka mena fanantenana fitiavana finoana iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary avao hatramy toany fanamazoto tokoa ny fiangonana itaizy sy alehibe ny eo zaza ankizy tanorany menao hananay firenena vanona sy vonona misaotra tompony amin'ny fitiavanao mba ho tiavanay sy ny zanaka mamparanay ianao amin'ny fo rehetra saina rehetra fanahy rehetra ary ny herinao rehetra misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery aminy. Amen. Ento ity zaza ity tariho itombo saina itombo tena androso fitia amin'ny Andriamanitra sy ny olona ary mananareo ny amin'ny sakramenta samihafa mety ho atolotra azy dia miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo izahay. Ira fanampin'ny faharoa ny andininy voalohany fifaliana nampy fifaliana antsika satria misy izay natolotra ndray mba ho amasinina iray latabatra amin'ny tompo. Atsika ny mandray ty avatsika anampy ny tompony olombonjena iray latabatra aminy vavolombelona hita maso mahita ny antso sy ny fitiavan'ny tompo azy isika kehitriny ary isika mpanefana ny tompo rehetra dia miezaka manavao koa satria nantsona koa tsika noraisina koa itsika tsirairay avy ary nanao fanekena tsara teo mason'ny tompo koa dia ndetsika ngataka ny fanamasina ho azy ampirainy fotsika sy mivavahantsika amin'ny fanokanana azy efa ny ampianarana ny fotom-pinoana Kristy aminy izy na tanteraka ny fanekena amin'ny batisa atolotra ao mansinina ankehitriny ka hitsangana isika hivavaka. Vavaka isika. Riray mandrakizay io misotranao amin'ny fonay manontolo zahay sitrakao mantsy ny manome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na eza antsoy ny fitiavanao anatinanao Andriamanitra tsara sy mahatoky io niny ny fanambaranao zahay
Teony Batisa dia nanokana ny zanakay ho anao zay ka nangataka ny hitsarany hirotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarina ny fiangonanao izy ary niezaka izay dia nadia nalemy azy mba hitariky azy eo amin'ny fiainana mandraka izay dia ny fahafantarana anao izay Andriamanitra tokoa sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirainao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana izorany dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoany. Ry Tompo mba enoy ireo ny vavaka rehefa mianikina eo aminao ho azy ireo. Reso koa izahay rehetra anio amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy zanakao mpamonjanay no angatahanay izany ho azy ane ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanahy masina midera sy laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Enitsika ny teny fanorenana izao fanokarana zao ny Tompo. Izany mpiandry tsara manolotra ny aina amonjy ny ondry. Raha misy olona ta hanaraka aoka izy anda amin'ny tenana sy tondrana ny fijaliany ka hanaraka. Fa na izy na very ny anony amiko dia azo izamy. Ary na izy kosa no averiny ny anony amiko dia azo izamy. Fa inona moa so azo ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny aina? Inona ny meny olona ho takaly ny aina? Fa na izy manao ny sitrapony raiko izay nan-danitra, izy ny raha lako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovona naikano hatrehan'ny olona, ekeko izy natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Fa nazovona andao natrehan'ny olona, ho laviko izy eo natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Amen. Noho izany miteny Tompo izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao. Ianao va amin'Andriamanitra mpaharatsika sady tiantsika nan-danitra, zay tiantsika ka manomeny Jesosy Kristy zanany latokana zay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Minany Jesosy Kristy zanany zay manome famelan-keloka sy fiaina mandrakizay ho an'ny mpanotitra mibebaka ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao? Mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho an'ny fanekenao, ny tenanao, ny faneken'ny Batisa, izany efa nandraisanao ny fanomezana dia ny fanahy masina. Ka miezaka ianao izotra amin'ny alina fiainan'ny Kristy aminy. Ho tian'Andriamanitra ka toy ny sitrapony, atsiaro ivavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanompom-pivavahana sy fanasan'ny Tompo zay adidy sy tombontsoany mino. Mandaiky ny hotisy ankatoa aho. Okarinao hitodika amin'ny fiangonana mafampahabe masony fanekenao ary anonona ny anaranao. Izaho Rabe Arsoa miala lafatry ny aina dia manaiky sy mino fa i Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy. Voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena. Ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Dia nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny Tompo izay anehoany mino ny fanekena, ny famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony, ko hiezaka aho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanahy masina, ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny mahisan'ny mino aho dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondrantenako ary ezaka aho hampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Mandre anao Andriamanitra matoki fa ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Rabe Arsoa mialy lafatry ny aina. Rabe Arsoa mialy lafatry ny aina. Noho izany fanekena nataonao teo izany dia aminarin'Andriamanitra ilay zanaka fanamasina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, manamasina anao izay ka mandray anao isan'ny momba amin'ny tenan'i Kristy. Asainay ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsana la tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no hatanteraka sampiorana ampitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fahindrina, mahirezy sy mahatanjah fa amin'ny Tompo momba anao.
iombona mivavaka isika ry tompo Andriamanitra eo misotranao izahay noho ny tio raha izay nomenao ienanay eto anatrehanao ty apetraka eo an-tananao ray eo ity mpanomponao izay voavinana mafy amin'ny mpabe maso ny fanaikeny taminao ianao ry Andriamanitra ray noho ny antso azy ho mamaly izany antsonao izany izy ta io ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fatokinanao ka mba homeo azy ny hery aharetany amin'izany noho ny fanahinao masina ianao ihany no aoka hanomana azy anatona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao ataovy marina amin'ny fibebahana ataovy marina matanjaka tsara ny finoana ataovy tsy azo zongozonina ny fanantenany ary ataovy mahery ny fitiavana oka hifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy azy izy ka hiasa lalandava mba hitomboany amin'ny fahalalana izany ary sehoany amin'ny kery mandrakariva eo anatrehany izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany mivavaka aminao izahay tompo mba homeo anay rehetra koa ny androso hatrana eo amin'ny fiainan'ny kristianina hibanjina ny fanjakana mandrakizay zay fanampanantenanao ho an'ny zanakao eno izahay rireny ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entina mivavaka aminao ankehitriny amen ry mpanay fanasany tombo vaovao tany mafy ny ananao mba tsy siahaka ny satroboninahitra ao mandehana ka mitombo amin'ny fahatsarana rehetra amen raha tsy mira ny katekomena dia raha fanambony fahinana amin'ny 20 no raitsika anaovana ny rakim-pisoana
dia roso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. ho aminareo rehetra ny riavana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toy izao indray ny raharahany fiangonantsika. Taratasy avy any ivelany. Fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara, synodam-paritany arivo avaratrano, sampana Dorcas. Ho an'ny mpitandrina mivady sy ny fiangonana ary ny sampana Dorcas, chapelle militaire Ampahibé. Fiadanana ho anareo filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny jauna toko 20 ny andininy 120. Antony fiantsona fivorian'ny mpihevitra ara sy komity lehibe fampatsaivana adidy. Riavana ho aminareo ane fahasoavana sy ny fiadanana Jesosy Kristy araka ny tetik'andro dia ho tanterahana ny talata 12 Novambra 2024 ao amin'ny FJKM Ambohitra Antenaina fanorenana ny fivorian'ny mpihevitra ara sy komity lehibe sampana Dorcas SPA 19. Amin'ny valora sasa-maraina mpihevitra ara Dorcas SPA 19. Amin'ny folora maraina komity lehibe iantsona ny mpitandrina mivady ny katekista délégué ary ny solotena roa isam-piangonana. Amin'ireo fotoana rehetra ireo dia aza donona ny mitondra ny solon-tsakafo 2 ariary isan'olona fitaovam-pihinanana adidy ho an'izay mbola tsy nahefa ny azy. Dia manantena fahatongavantsika maro ary manao mandram-peona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, manao soni ny birao Ramatoa Rakotondralambo Fanjanirina, ny président synodal révérend docteur Rabetokotany Miarlaza Andriamialy mpitandrina. Avy amin'ny mpitandrina sy ny birao ny fiangonana. Araka ny efa nampitaina teto riavana dia ho tanterahana ny sabotsy 20 Novambra ho avy izao ny fionam-be faharoan'ny SPA 19. Izany dia anasanantsika fiangonana manontolo ho tanterahana eny amin'ny Fofikry Lafy manomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana. Isaorana ny tompo fatotosa ho maly sabotsy ny fandravona amin'ny birao fiangonana amin'ny 3T 20 sy 20. Isaorana isika rehetra izay natateraka izany. Anjaran'ny sampana Dorcas ny manadio ny trano fiangonana amin'ny zoma ho avy izao manomboka amin'ny 4 ora tolakandro. Mahakasika ny valopo fanatsarana trano fiangonana dia mbola manentana antsika mpianakavy finoana amin'ny famerenana izany. Mandritra ny drakitra no amerenantsika azy, misy ny fanatazana fotsy afovoany dia ao no amerenantsika izany. Vaovao avy amin'ny sampana Dorcas, fiadanana ho antsika rehetra. Mijanona mianatrira isika mpikambana rehetra aorian'ny fampovavahana ny maraina ao amin'ny akany ambany. Anjarantsika manadio ny fiangonana ny zoma amin'ny 4 ora tolakandro mitondra fitaovam-panadiovana. Misy ny KL amin'ny talata izao eny amin'ny FJKM Ambohitra Antenaina manomboka amin'ny 7 ora maraina. Avy amin'ny sampana mpanazava stily finaritra ho tanterahana ny alahady 13 Novambra ho avy izao ny fanokafana ny taom-panabeazana ho an'ny sampanty, koa manasantsika fiangonana hiara-iombavaka amin'izany. Mijanona avokoa ny kape ny mpiandraikitra sy ny mpiandraikitra aorian'ny fampompivavahana anio maraina. Mivarotra ihany koa vondrona mpanazava aorian'ny fotoam-pivavahana, koa manasantsika fiangonana andray anjara amin'izany. Avy amin'ny sampana sekoly alahady finaritra misaotra an'Andriamanitra fatotosa soamatsara ny alahady 7 Novambra lasa teo ny rindran-kira fitadiavam-bola ny sampana sekoly alahady. Makasitraka mpitandrina birao ny fiangonana ny sampana velona rehetra ary indrindra ny fiangonana manontolo nanoana ny sampana tamin'izany. Mbola manentana ihany koa ireo izay mbola tsy nahefa mividy ny billet mba handoa izany any amin'ny mpikambana. Miverina anio hariva amin'ny 2 sasany tolakandro ny sekoly alahady sy ny ratsanatan-ketsa ho famerenana amin'ny fety krismasy. Avy amin'ny sampanasa asa fitoriana amin'ny filazantsara. Misy ny fampianarana
iarahana amin'ny révérend docteur Rakotsafy Mikael anio tolakandro manomboka amin'ny 3 ora. Izany koa dia anasana atsika fiangonana manontolo. Avy amin'ny Safifa fiadanana misaotra an'Andriamanitra ny sampana Safifa fa vita somatsara ny seho izay natao ny 20 oktobra lasa teo. Misaotra anareo rehetra tonga nanotrona izany. Ny tombony azo tamin'izany dia iray tapitrisa ariary. Misy ny asa sy fampahirezana ho tanterahana ny talata 12 novambra izao eny amin'ny FJKM Andravoangy fivavahana amin'ny 9 ora maraina ny fiomanam-panahy ao amin'ny akany ary amin'ny 7 ora no manomboka ny fotoana. Izany dia ho an'ireo ao amin'ny Université Raveljon entanina ny mpiandry rehetra ao amin'izany. Rakim-pisaorana atolotra ny fiangonana ary mangataka vavaka. Rakim-pisaorana atolotra ho an'ny Safifa dia raina ny anaranao Jesosy noho ny valim-bavaka nataonao anay, nomenao asa ny zanakay, misaotra Jesosy. Dia toy izany indray vaovao iray avana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Natranontsika riavana amin'ny valopy anaratsaratsika ny fiangonantsika efa hitantsika fizotro ny asa zany entanina zany tsika mba hanao zavatra tsara satria tsika mbola andoko any koa tsika dia atsaraina trano ny trano fiangonana. Saorana ny sampana fa manomboka mandrotsaka ny azy ny saorana ny sampana SAFF fa nanampy koa izy nandrotsaka ho fanatsarana ny fiangonana. Tsika rehetra mahalala zay tokony ataontsika trano ny Andriamanitsika ity natokantsika ho azy. Fiverenao atsika ny trotram-bavaka ny sakramentany batisa zay ho atolotra ny zazakely Ranarison Inkajany Aiko Landson zanaky Ranarison Kiady Landson sy Ravonjiva Vololomboangy Tamtely asa nao zareo. Fiverenao atsika koa mitondra mbavaka ny fanambadiny Rakoto Ndramparany Safidina Rindra sy Tolo Janahary Aingonirina Natasha ary amin'ny ilany ato zareo dia mivavaka nareo ny fiangonana. Dia reto zanatsika reto arabaina navita fanamasina fanamadina Ranajafy Lova sy Ravotina asa ao zareo ary amin'ny ilany ary zareo dia miarahaba nareo ny fiangonana. Saotra tompo. Misy ny nahazo namana vaovao isika eto amin'ny fiangonana Andriamatoa Jao Jacques mpanay fanasany tompo sady mpiandry ny diakona tany ny FJKM Ranohira atolotry ny pastora Jakanirina John raha ao izy zareo mianakavy dia hitsangana ary amin'ny ilana ary izy mba miona amin'ny tandra rehefa mirava kopakopaka amintsika satria nahazo namana vaovao zany sika dia reny sapana reny fiangonana dia mahazotoa amin'ny tompo. Saotra tompo. Misy ny fanasan'ny tompo manasanao zay vahiny io mitatabatra amin'ny tompo miaraka amin'ny mpanay fanasan'ny tompo vaovao iroso amin'ny rakitra isika. Vono zany ny anoratsika ny valopy izay androtsika valopy na fanampiana ho an'ny fanatsarana dia amin'ny arona fotsy.
7:7 ny hira mialoha sy aorian'ny sodrano rehefa avy eo hitsangana isika n'olotra narakitra. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao fiadanana ho an'ny rahalahy fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika fahasoavana ne ho anareo izay tian'i Jesosy Kristy amin'ny fitiavana tsy mety levona ka hitanareo ny tompona mandehana amin'ny toetra hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Jesu
mipetraka ivavaka mangina isika tompo. Ho an'Andriamanitra ireneny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.
ary Jehova tompony maro dia anao fanasana ho an'ny firena rehetra eto ambonin'ny tany. Dia fanasana amin'ny zavatra matavy, fanasana amin'ny divay efa niotrika, zavatra matavy sady betsoka, divay efa niotrika ela sady voadio tsara. Ary ho foanana eto amin'ity drenibohitra ty ny sarona zay manarina amin'ny olona rehetra sy ny rakotra zay narakotra ny firena rehetra. Ho foanana tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary ny tomponao hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra sady hanafatondro maso ny olona rehetra eraky ny tany. Fa Jehova nefa niteny amin'izany andro zany dia ho lazaina hoe indro Andriamanitsika zay nandrasantsika zay mamonjy atsika, ka dia oka ho faly sy ravoravo amin'ny famonjeny isika. Mivelatra manoloana atsika izany tandindo ny fanasana lehibe ataon'ny tompo amin'ny andro farany zany, fa seho amin'ny famantarana hita maso sy iainantsika azo tsapaina tanana ary mitondra fahasoavana ho antsika, ka ho asandra atao amin'ny tompo ny fonareo. Fantatra fa tompon'ny tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka Jesosy Kristy, Andriamanitra avy amin'ny Andriamanitra nateraka fa tsy natao miray amin'ny zavatra rehetra, manana ny fahefana rehetra nandanitra zay ty ambonin'ny tany raha mba amin'ny tany no andoha alian'ny lohalika rehetra n'aiza misy azy, ko midera azy manome voninahitra azy sanandro. Ny kerubim sy ny serafim rakitry ny elany, ny anjely tsy ombian'ny alina raha miarika anjely ny mpaminy any apôstôly ny martiora, ireo olomboavitra efa sambatra aminao, ko mianta zay tompo na mbola ety ambony tany aza, mba iombona ny feno marobe nandanitra amin'ny hira manao hoe isika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny zay namadiany azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy raiso ano ity ny tenako zay omena ho anareo, zao no ataovy fahatsiarovanahy. Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia ho izy misy tro amin'ny tenareo rehetra fa ity ny rako dia na amin'ny fanekena vaovao zay alatsaka ho andrehetra ho famelakely koa izao nataovy fahatsiarovanahy naovinana misotro ianareo. Fa naovinana inareo no mihinana itony mofotony sy misatra misotro amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavana. Ivavaka isika angataka ny fanahy masina sady ahatsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy. Ry tompo ray anan-danitro, indreto zay mahatsiaro nahatongavany zanako olona manomboka amin'ny fihinanam-bilon'ny Betlehema hatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia, niaritra tamin'ny nofo ianao, maty nitsangana tamin'ny maty ary miakatra amboninahitra anan-danitra mifona ho anay, ary miahany sy mitalao ny firenanao zay, ko mba hafenony voninahitra ao ny fanatim-pisaoranay raha io, ta io tanteraka sakramenta masina zao moendry Kristy le tokona Kristy le tanteraka Kristy le naterina ny ray mandeha monjao anay teo amin'ny azo fijaliana. Ry tompo ray an-danitro, le fanahy nahary anay, le fanahy mamelona manamasina, le fanahy nanomba tambonin'ny rano, ny fanahy zay miara-milaza amin'ny fanahy anay fa zanak'Andriamanitra zahay. Izany fanahy izany nomeo anay anamasina anay, ahatsiarovanay tafaray marina tokoa rehefa miombona amin'ny mofo sy ny divay zay dia miombona amin'ny Kristy. Ko mianta aminao zay ry fanahy masina, amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy, amasino toraka izany ny divay mba nambara ny rany Kristy. Fa nao Andriamanitra no atanteraka amin'ny tenin'ny zanako malalanao, satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy raha ominao Andriamanitra raitsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanahy masina ne nilaza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo zay vakintsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, zay no vakina ho antsika.
ho satria iray ihany ny mofo isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro azy fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa. Ny kapoky ny fisaorana izay sorantsika dia firesana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika ny rano fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Kristy tompo andeha fefivoatra vokozao ny zavatra rehetra hipetraka isika ampizarana ny mofo sy ny kapoka. Zany kazao mreze miandro ny tompo.
Ka isika iompo amin'ny fanetretena manao hoe tompo. Ny miofonaina no atolony anao manaiky mba olony. Yeah.
i Jesosy Kristy raiso ano ity no teniko zay omena ho anareo zao no ataovy fahatsiarovana azy. Jesosy tompo no nanolotra ny rany masina ho avotra. Jesosy Kristy sotronareo rehetra ity fa ity ny rako dia amin'ny fanekena vaovao zay latsaka ho an'ny maro famelan-kely koa izao natao ho fahatsiarovana ay naovinany misotro ianareo. Ivavaka isika na mididy ianao Jesosy Kristy mba hiainanay ny sitrapon'Andriamanitra, mba hiavoazanay ao amin'Andriamanitra. Misaotra Tompo mba amin'ny alalan'izao sakramenta masina zao no hatanterahana izany miombonaina amin'ny Kristy zay ankehitriny. Misaotra Tompo, Maranatha, avia Jesosy Tompo. Amen. Hoe ny apôstôly masina. Zao no lazaiko, zay mamafy kely dia kely ny jinjainy, zay mamafy be dia be kosa no jinjainy. Aoka ny olona rehetra samy anao araka zay ininy fony avy, tsy amin'ny alahelo, tsy amin'ny faneriterena fa ny mpanome fifaliana amin'ny tian'ny Tompo. Ary Andriamanitra ne mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra ao aminareo, ananonareo ny zavatra rehetra, ny tsara rehetra, hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Amen. Ipetraka amin'ny fifaliana isika no ny rakimpisaorana amin'ny hira fa 8:7.
Eta ianareo aneny tompo ka iaro anareo ampamirapiritra mitavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo ananatra mitavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana petraka ivavaka mangina isika tompo ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo.